miarabatopo kilasy tompoko vavy mety alarbi fa 20 ny volana febroary ity izay hanomboana ny ramadany ho an'ny mpino silamo ary hanomboana ny karemo an'ny mpino katolika izay tsy adinona ihany koa fa taombavao ho an'ny sinoa an'ity androany ity miaraka manotra amiko ny vaovao izao alazao sy pilarandre mazava miarabanao miarabanao Abraham Razafary miarabatsika rehetra manaraka ny vaovao TV Plus Madagasikara. Ireo vaovao no tsingadina ho an'ny androany nivoaka androany didim-pitsarana mikasika ny fitoriana androdanana ny Colisée miorina ao anatin'ny rovany Manjakamiadana nahazo rarina avy amin'ny fitsarana ny mpitory sy ary nivoaka ny didy fa hoesorona ao anaty rovany Colisée. Nanapa-kevitra ihany koa fitsarana fa miverina anarany teo aloha dia ny rovana Antananarivo fa tsy rovany Madagasikara ny rovany Manjakamiadana. Lasibatry ny faninjiana ara-politika ireo solombavambahoaka volomboasary raha jerena mitranga misy ny fanisy toy ny fanisorana ny immunité parlementaire ny Augustin Andriamananofo farany teo ny fitaraina ny solombavambahoaka Mila Vonjy Philibert sady voalefitra fahafito anevo ny anteny era-pirenena androany ary miantso manokana ny FFKM andraindraiky sy tsy hitanila manoloana ny zava-misy ity solombavambahoaka namovimbe ity. Tapany faharoa amin'ny lohateny namonjy ny Rosia tamin'ny alalan'ny karmalina rosiana ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny kolonel Randrianirina Mikael Mivady androany mamaly ny fanasan'ny fanjakana rosiana ny tena ny ranambarany teo Pyongyang na mafisy ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika fa mankato ny multilatéralisme tous azimuts tsy mifidy firenena iarana miasa i Madagasikara. Fatapaka nanomboka androany ny fanaovana dialyse ao amin'ny poliklinika Ilafy noho ny tsy fandraisan'ireo mpiasa karama tamin'ny desambra 2024 no ireo mpiasa no nandray karama farany sy rano fitarainan'izy ireo manahany amin'ny aindy ireo marary manao dialyse miisa 450 noho ny fampiatoana io fanaovana dialyse io. Fa nisan'ny vaovao nisogadina tamin'ity androany ity nivoaka androany ny didim-pitsarana mikasika ny fitoriana amin'ny androdanana ny Colisée izay miorina ao anatin'ny rovany Manjakamiadana. Nahazo rarina avy amin'ny fitsarana ny mpitory ary nivoaka ny didy fa hoesorona ao anaty rovany Colisée nanapa-kevitra ihany koa ny fitsarana fa miverina amin'ny anarany teo aloha dia ny rovany Antananarivo fa tsy rovany Madagasikara ny rovany Manjakamiadana ankoatra izay dia hoesorona any atoerana ihany koa ireo fitaovana samihafa nampidiriny fitondrana teo aloha izay tsy anisan'ireo vakoka tao anatin'ny rovana Antananarivo araka ny fanadihadiana hoe ty nianatra Rahalalarosoa sy Omega rany avy tsona. Taoriny raharaham-pitsarana notanterahana ny 4 febroary lasa teo mikasika ny fitoriany ny mpitana fomban-drazana sy ny taranaka mpanjaka ary ny vondron'olon-tsotra izay nitoro ny fanjakana noho ny fananganana ny Colisée ao anatin'ny faritry ny rovany Manjakamiadana. Nivoaka androany ny didim-pitsarana nahazo rariny ireo mpitory. Nivoaka zany ny didim-pitsarana androany 20 ny volana febroary 2024 sy 2025 dia ny didim-pitsarana dia milaza fa esorina ny Colisée ao anaty rova. Faharoa averina amin'ny anarany taloha rovana Antananarivo izy io fa tsy rovany Madagasikara. Fateloa dia esorina koa izay zavatra fa fotodrafitrasana zavatra tsy natao na namboleny ireo mpanjaka karazambe taloha tao anaty rova. Izay zany ny didim-pitsarana nivoaka androany. Tsy misy afa-tsy ny mpanjaka ihany no afaka mitondra fanovana ao anatin'ny rova. Lasa antony nametrahana ny fitoriana araka ny fanazavany ny mpitana ny fomba nrazana hatrany. Satria ny mpanjaka dia olona amin'ny kolotsaintsika zany ny mpanjaka dia olona vosotr'Andriamanitra zany hoe olona manana ositra manokana mitovy amin'Andriamanitra. Izay moa ny fitenin'ny Andriana matetika hoe samy ho ten'Andriamanitra zany hoe manana fahefana zany anovany rafitra lovana avy amin'ny teo aloha mpanjaka teo aloha fa rehefa tsisy tsony zay dia tsisy manana zo tsony zany afaka anao an'izay fotodrafitrasa afaka ohatrany napetraka ny mpanjaka zay. Hafa indray raha misy mpanjaka vaovao eto Madagasikara eto Antananarivo dia ekeny ny be sy ny maro ekeny ny fiarahamonina ekeny ny fianakaviana isaky ny sokajiny rehetrarehetra zany dia mety afaka maka zay fanapahan-kevitra zay indray hoe mbola tsy voafaritra ny fotoana androdanana ny Colisée ao anatin'ny rovana Antananarivo
raha nambaran'ireo mpitandro ny fomban-drazana malagasy hatrany. Amin'ny pejy politika dia lasebatra mifanenjana ara-politika ireo solombavam-bahoaka volomboasary jerena mitranga misy mifanesy toy ny fanesorana ny immunité parlementaire ny Augustin Andriamananoro farany teo hoy ny solombavam-bahoaka mila vonjy Philobert. Miantso manokana ny FFKM andraikitra sy tsy tanila manoloana ny zavamisy ity solombavam-bahoaka nambovombe ity fahatratrarana ambondrompo no afana manala aradalana ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka raha ny fanazavana tsy tratra ambondromby nanao fanakorontanana sy fanotohinana ny andrim-panjakana nefa i Augustin Andriamananoro hoy mila vonjy Philobert no tsindriny manokana fa ministry ny fitsarana no nanao fangatahana ny fanesorana ny immunité parlementaire. Fitiavana Doni, Ivrasata. Notsindrian'ny solombavam-bahoaka nambovombe sady filoha-hevitra fahafito. Eo anivon'ny ny antenimieram-pirenena mila vonjy Philobert fa izy rery tamin'ireo mpikamban'ny Bromatra Santsipaka ny fanesorana ny immunité parlementaire ny Augustin Andriamananoro. Za dia manamafy sy manamarina etoana fa anisan'ny tsipaka tsy nanaiky tanteraka ny fanesorana ny immunité parlementaire ny honorable Augustin. Ny antony dia mazava ny voalazan'ny lalàna fa raha ohatra ka hiroso amin'ny fanesorana an'izany amina solombavam-bahoaka anankiray dia tokony hisy fanamarinana fa nisy zavatra nataony solombavam-bahoaka zay tratra na flagrant eo ampanaovana azy no andraisana azy sy anaovana an'izay fitoriana sy fangatahana ny fanesorana an'izay immunité parlementaire zay. Tsy ara-drano ny fanesorana ny immunité parlementaire raha jerena ny lalàna ny solombavam-bahoaka nambovombe nambariny ampahibe maso androany ankiu fa ny ministry ny fitsarana no nanao ny fangatahana izany. Miavery asina tanteraka ity andrim-panjakana antenimieram-pirenena ity satria lasa ny ministra ny fitsarana no manao zay tiany atao dia lasa mpanatanteraka ny ato amin'ny antenimieram-pirenena. Raisina ohatra amin'izany ny note de renseignement no nanesorana ny immunité parlementaire ny honorable Marie Michel. Nisy ihany koa ny filazana ny fahatongavan'ireo solombavam-bahoaka 5 zay nalefa hoesorina any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana. Ankehitriny koa dia tonga indray koa ny taratasy avy amin'ny ministry ny fitsarana ho fanesorana ary nanesorana ny immunité parlementaire ny honorable Augustin fa hoe misy fanakorontanana na mitady ikendry fanonganam-panjakana eto amin'ny firenena. Tsisy porofo mazava tsara. Hita misesisesy ny fanaovana antso-jay manokana ireo solombavam-bahoaka mpiaradia amin'ny andro rajoelona ho ny fitarainan'ny mila vonjy Philobert. Marefo ny demokrasia manoloana ny endrika antso-jay izay atao amin'ireo rehetra manohitra ny fanjakana mijoro hoy ny fanazavana. Mitodika manokana amin'ny FFKM mijoro ray aman-dreny ka tsy tanila manoloana ny zavamisy ity filohan'ny fanoherana ny Tsimbazaza ity. Lasibatra tanteraka ny solombavam-bahoaka ao anatin'ity vondrona Irimara ity. Izany milazanay hoe tokony atao ankitsi-po, atao ampahamarinana, arahana porofo mazava tsara ny fanenjehana atao. Zavatra misy dia ataoko angamba samy hangina ny rehetra satria lasa fanenjehana politika zany no zavatra hitanay. Nao antsoavy ho an'ireo ray aman-dreny ampanahy ao amin'ny FFKM, miangavy ianareo ray aman-dreny ampanahy ireo satria hoeverinay fa fitanilana sy fitongilanana ny fahitanay ny zavamisy raha ohatra ka misy fotoana nareo maneho hevitra sy manambara nefa zahay efa mahita fa tsy tokony ho izy ny zavatra misy ankehitriny nefa to mangina nareo. Fa namonjy ny Rosia tamin'ny alalan'ny fiaramanidina rosiana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Randrianirina Mikael Amvady androany tamin'ny enora sy fahefany maraina. Omaly ny fanasan'ny fanjakana rosiana ny tena nisy ranonambarany teo ampiaingana no mafisany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika fa mankato ny multilatéralisme tous azimuts tsy mifidy firenena iarahana miasa Madagasikara ny firenena rehetra izay eritreretina fa hitondra vokatsoa ho an'ny firenena malagasy dia ifandraisana avokoa. Nambarany ihany koa fa ny fanjakana malagasy dia mbola miasa mafy amin'ny fanarenana ny faritra tena vomafy vokatry ny fandarovan'ny rivodoza tao ho Tomasina farany teo efa nigadona any Moscou moa ny
filohan'ny fanavozana ny république sy ny délégation natariny izao ariva izao. Bienvenue à bord de notre avion. Je suis venu ici pour vous souhaiter bon voyage et pour échanger quelques. Androany maraina araka izany no nitodo ho an'ny Rosia ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika mivady ny colonel Rendrenirinina Mikael. Mpiara-manidina manokana avy amin'ny firenena Rosiana no nitondra azy ireo noho ny fanasana nataon'ny fanjakana Rosiana. Mamaly ny fanasana izay nataony firenena Rosiana tsika malagasy andeha ho any Rusia zany dia ny faharoa moa zany dia hoentina ampisehoana an'ilay fitiavatsika an'ilay atao hoe multilatéralisme le tous azimuts tsy mifidy firenena ifandraisana fa ny firenena rehetra izay eritreretina fa hanome tombontsoa ny vahoaka malagasy dia ifandraisana zay ty antondrina. Na eo azy izany dian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara any Rosia izany dia mitohy hatrany ny fandraisan'ny fanjakana an-tanana ny amin'ny fanohanana ireo vahoaka niaran'ny voina noho ny fandalovan'ny rivo-doza tany Tomasina. Makahirin'ny malagasy aloha amin'ilay cyclone izay efa nahazo antsika rehetra io zay ngamba ny azo tenenina fanjakana malagasy dia mbola miasa mafy amin'ny fanarenana ny faritra izay voa izay tena voa mafy ohatrany amin'ny Tomasina amin'izao miara-miasa amin'ny mpiara-monina antoka ny firenena naman'ny Madagasikara rehetrarehetra. Androany tamin'ny 10:15 eto Madagasikara no nigadona tao Moscou Rosia ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny colonel Rendrenirinina Mikael mivady. Amin'ny pejy politika hatrany kosa indray dia efa tafapetraka tsara ny fitondran'ny fanavaozana amin'izao ary tsy tokony elingeleny ny fitondrana teo aloha intsony ny solomavambahoaka Livarason. Tsy nisy afa-tsy nampahantra ny malagasy no nataony ny fitondrana izay ny fanesy hatramin'izay rehefa tonga ny fanavaozana anarina ny fiainan'ny malagasy raha nambarany solombavam-bahoaka Livarason manoloana ny fihetsiky ny filoha teo aloha Andry Rajoelina efa hita taratra ihany koa ankehitriny ny fanovana ny farim-piainan'ny malagasy hoy izy matoa misokatra amin'ny firenena maro ny fitondran'ny fanavaozana dia ho tombontsoan'ny malagasy izany mila atao ambony noho ny tombontsoan'ny firenena avy any ivelany ny tombontsoan'ny malagasy ho hatrany ny solombavam-bahoaka Livarason. Zora Barzon. Mbola tsy maty voalavo akibo ny olon'ny fitondrana teo aloha sy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Efa mazava ankehitriny fa tsy voaraina andritra ny fivorian'ny vondrona Afrikanina ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Efa mijoro ny fitondran'ny fanavaozana ary tokony anginitra ny tondra teo aloha satria nampahantra ny malagasy no nataon'izy ireo hoy ny solombavam-bahoaka Livarason. Ao ny atao hoe tsy maty voalavo akibo na hoe manimanina ny tongolon'ny Egypte ka mbola manana heritreritra ihany hitondra ny atao hoe fampahantrana ho an'ny firenena satria raha toka tena olona atao hoe mieritreritra na tena hoe manana izany atao hoe tena fitiavan-tanindrazana izany dia mila apetraka ny ambopo tadidrio fa ny vahoaka malagasy na ny firenena malagasy tao anatin'izay 5 taona izay dia nilatsaka anaty atao hoe anaty lavaka na atao hoe tanatina fahantrana izay ny anovana antsoavo ho an'ny mpanompo
politika rehetrarehetra tsy ankanavaka andao apetraka ny ambopo andao a tena hitsinjo an'ilay firenena sy ny vahoaka rehetra. Kasika ny dia amin'ny filohan'ny fanavozana ny Rosia kosa indray dia nambaran'ny solombavim-bahoaka Livarasona fa vonona hiara-asa amin'ny firenena rehetra i Madagasikara. Saingina namafy ny tena ny fa mila atao ambony foana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy raha oharina amin'ny tombotsoan'ny firenena vahiny dia nilaina ny fisokafana amin'ny firenena hafa ho hiatrany ity solombavim-bahoaka ity. Isika dia tsy havelo tena ho ny fitenenana angambany raha tsy misokatra ho an'ny firenena rehetra. Ny zavatra tena ho apetraka fotsiny dia apetraka antsika hoe tena tombotsoan'ny firenena no antony iarahantsika miasa miaraka amin'ireo firenena lehibe rehetra ireo ka izay ny tsara apetraka hoe tena apetraka ny atao hoe ny souveraineté an'ilay firenena mba hanana an'izany atao hoe tombotsoa lehibe ho an'ny firenena sy tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Fatapakana nanomboka androany ny fanaovana dialyse amin'ny polyclinique Ilafy noho ny tsy fandraisan'ireo mpiasa Karama. Tamin'ny Desambra 2024 ireo mpiasa no nandray Karama farany sy rano nambaran'izy ireo manainy amin'ny ainy ireo marary manao dialyse miisa 450 noho ny fampiatona ny fanaovana dialyse io efa ny fampiresaka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny teo anivo ny primature ireo mpanao dialyse saingy milaza ho tsy malala ny fisian'ny olana misy eto amin'ity hôpitaly ity izy ireo hoy ny filohan'ny fikambanana mpanao dialyse. Nampiatra ny fanapana ny fampandehana andrarana ny service zero ireo mpiasa sy mpitsabo mpanao dialyse eto amin'ny polyclinika Ilafy. Antony izany ny tsy fandraisana Karama izay tamin'ny volana Desambra 2024 izy ireo no nandray Karama farany raha ny fitarenan'izy ireo. Tandidondoza nefa ny ain'ireo mpanao dialyse eto amin'ny polyclinika Ilafy noho io fanapana ny fanaovana dialyse io ho ny filohan'ny fikambanana mpanao dialyse eto amin'ny polyclinika Ilafy. Izy ireo izay tokony hanao dialyse intelo isan-kerinandro mangataka amin'ny tompona ndraikitra isa-tsokajiny na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny polyclinika izy ireo ny anehoana mangarahara ny fitantanana ny dialyse. Tiana ho fantatra ho izy ireo ny tena olana mahatonga izao fahatapahany dialyse izao. Mangataka ihany koa izay ny tompona ndraikitra isan-tsokajiny na ny amin'ny fanjakana na ny amin'ny polyclinika mba ampiseho mangarahara ny fitantanana ny dialysenay. Inona marina ny olana mahatonga an'izao fahatapahany dialysenay izao satria raha manontany zay dia hoe tsy nandray Karama mpiasa. Inona nefa ny toa nalefa vola ihany ny fanjakana ampy ve ny vola nalefa fanjakana sa tsy ampy andoavana ny Karama mpiasa sy ividianana ny fitaovana afana manatanteraka ny dialysenay marary. Efa notetezina ny ambaratonga mpitondrana manoloana ity tranga ity saingy milaza ho tsy mahalala ny olana misy eto amin'ny polyclinika Ilafy avokoa ho hiatrany ireo mpanao dialyse. Manay ny ainy ireo mpanao dialyse miisa 450 ka miantso ny filohan'ny fanavozana sy ny solombavambahoaka ao amin'ny voamirany fahasalamana ny amahana ity olana ity faran'izay aingana. Tany amin'ny Oktobra izahay nefa menina ho faty izahay. Zao volana Février mbola tsy hita hatreto ny zavatra amseho ny hafarany dia zao tapaka tanteraka le dialyse. Ny androany alina zao tsy fantatra na hisy faty indray izahay ireo. Ka miangavy ireo olona aza atao an'izao ny ainay. Raha tena vononareo izahay dia rafo basy vita. Roa volana izao no tsy nandray Karama ireo mpiasa eto amin'ny polyclinika Ilafy. Efa maro ny fitarenana nataon'izy ireo saingy tsy nisy vokany ka ny afara amin'izao fampiatoana ny fanaovana dialyse izao ho ireo mpiasa. Sady izany miara-miasa tsy mandray Karama anatin'ireo vola eritrereto tsara mihitsy. Tena enjana ny any am-pianarana miantso saka andeha asa ianao tsisy ninina miala ohatrany ianao marary ny ianao tsisy hohanina ny zanakao atao ahoana moa izany tena miatra manaina foana izay manontany dia hoe mbola miandry audience foana ny fanjakana izay foana ny azonay dia raha azonareo fanjakana aloha mba aloavy le vola raha hoe tena ny aminareo izay tsy fantatray mazava hoe aiza izany le lalam-bolanay hatreto fa dia 9 Desambra izay nahazo vola farany. Mbola mitoy ny fandraisana ny tanana natao ny fanjakana ireo mpiasa-panjakana sy ny ankohona ny mpiasa-panjakana manao dialyse fa ny Karama ny mpiasan'ny polyclinika Ilafy noho izao tsy voaloha izao raha ny faramafisany filohan'ny fikambanana ireo mpanao dialyse
tsy mbola fantatra kosa ny fiverenany fandraisana ireo mpitsabo manao dializy fa efa namoaka taratasy kosa izy ireo fa tsy misy dializy androany alarobia sy alakamisy ho iatrany ity farany. Sasika dia naraka ny resabe. Dipetsy Virginie Manisoa mampafantatra nanomboka androany alarobia ny lavenina ny karemy ho an'ny katolika. Mitondra hafatra mavesatra ho an'ny rehetra amin'ity karemy enina amby 24 ny paparay masina Léon 14 ho amin'ity androany alarobia ny lavenina fanombohan'ny karemy ity. Asaiko ianareo hanatanteraka fifadiana tena azo tsapaitanana dia ny fifadiana ny teny mandratra ny hafa ho ny paparay masina Léon 14. Ny pejy Dubai Walker mampafantatra nanomboka ho malitalata ny Ramadan ho an'ny Mpino Ramadan Karim. Bon Ramadan 2026 depuis Dubai. Ny pejy CGTN français mampafantatra no mariana ny latsinainy alina teo ny famaranana ny taona sinoa sy ny dirana tamin'ny taona vaovao, taonan'ny soavaly. Les robots fabriqués par la société chinoise de robotique Unitree ont exécuté des mouvements complexes sur scène, notamment des combats au bâton, de la boxe de l'homme ivre, du nunchaku et de l'escrime, en synchronisation avec les artistes humains. Ny pejin'ny maso von'ny Fédération Rosianina eto Madagasikara mampafantatra ao anatin'ny fanampianan'ny Madagasikara vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza fitisy gezany i Rusia dia nanolotra fitaovana ho an'ny Madagasikara toy ny angidimby M8 sy fiarabe maro. Ireo fitaovan'ireo dia ampiasain'ny tanteran'ireo fanampiana any amin'ny faritra ny Arambony sy anohanan'ireo hetsika fanampiana rehetra. Anaraka aoriana kosa ny fanohanana ara-tsakafo sy ny fanohanana amin'ny maha-olona hafa. Ny pejy 24-7 mampafantatra vaovao mampalahelo any an-tany fotsy any. Androany maraina vao hita ny vatana mangatsiaka ny Randremana Dauphin rehefa nokarohina nandritra ny 3 andro aman'alina. Ratsahevina dia ny sabotsy 14 febroary tokony tamin'ny 2 ora sasany no natelin'ny rano izy ka nanao fikarohana tsy nitsahatra ny olon-drehetra. Androany maraina no hita teny an-drano malaza ny vata mangatsikany. Maka hery ny fianakaviany manontolo. Ny pejy Colonel Randrenirina Mikael mampafantatra mitaky taratasy certificat de construction ny commune Automasina kanefa trano ravan'ny cyclone no atsangana. Parain'ireo mponina Automasina fa misy piasan'ny commune mitaky permis de construction kanefa trano ravan'ny cyclone no averina atsangana. Ny pejy Sebal Razafatra Koto mampafantatra fa maninona ry no alaminareo tompon'andraikitra ilay visite médicale ny ankizy. Izahay ray aman-dreny sy ny ankizy reraka, ny andro mamay be. Ato tsy hoe dokotera firy no manao ilay visity. Nanomboka 8 heures zahay teto milahatra dia emitra foana fa ho isaky ny établissement. Dia eto zahay, ato nefa tsy misy ipetrahana fa fotaka. Eto amin'ny 67 hektara atsimo ilay toerana. Ny pejy Posibesta mampafantatra nanao hetsika fanoherana sy fampahafantarana avokoa ireto atry ny omaly. Ankady fotsy be felatanana. Andranomeny, Ivato, lasa nikarana hoe ny tanin'izy ireo. Ny pejy 24-7 mampafantatra netin'ny fenoasina tany amin'ny fandresena ny Almerique. Ny voakapalesy ny Almerique izay misy any fenoasina sy Nicolas rehefa nandavo any Alilal tamin'ny isa ronoray teo amin'ny fediny izay tompon-dakan'ny Rwanda. Isan'ireo nafato-bolina ifenoasina ilay lohalarana malagasy izay nanome ny fandresena ho an'ny ekipany. Na dia sahirana aza ny klubany tato ato dia mbola mitana ny larana fatelo izy ireo. Isy iray monja maniranirana amin'ny mpitarika ao anatin'ny fifaninanana. Taorian'ny fanarovan'ny rivo-doza gezany dia niarany fa voazana goavana ny varitra tsinanana ka niteraka fahasimbana maro. Tsy avabela tamin'izany foto-drafitrasa ara-pifandraisan'ny IAS maro ireo fitaovana izay simba ka niteraka fahatapahana sy tsy fahatomombanana teo amin'ny fibra sy ny antso. Tsy mandry andro, tsy mandry alina ireo teknisianina eny atoerana
mba anarenana ireo fotodrafitrasa sy mba ireo efa nisy ihany koa ny vahaolana vonjomaika fitarenan'ny tarby mpamatsy sy ny fifandraisana amin'ny fotodrafitrasa tsy voakasika mba hisorohana ny fahatapahana. Araka ny tatitra voaray aveny Akantsa dia manodidina 770 isanjato an'ireo tarby mpamatsy ny fifandraisana na fibre sy antso no niaran'ny fahasimbana. Anisan'ireo tanàna tena voakasika zany ny Automasina, Brickaville ary Full Point. Manoloana ny fanelingelenana teraka izany dia mametraka felatsiny amin'ny mpanjifa rehetra ny ekipa IAS. Aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza dia efa nisy ny fidinana fotony na ahafahana nijery ireo toerana tena voakasika. Na ihany koa dia nisy ny fahavoazana teo amin'ny tambajotra ny IAS. Raha jerena manokana ohatra ny teo amin'ny réseau mobile tao anatin' reny fandalovan'ny rivo-doza ireny dia ny 2/3 site mobile no nisy fahatombanana na tsy nety hitondrana ny fialantsiny ho an'ny ireo mpanjifa zany satria nisy fiatraikany teo amin'ny kalitao sy ny fampiasana ho azy ireo nandritra izany fotoan-tsarotry zany. Tsy nisy kosa nefany ny fahatapahana na ny hoe fahatapahana tanteraka teo amin'ny servisy fa ny kalitao no somary niena tao anatin'izany fotoana izany. Etsakilany dia no amafisin'ireo ekipa teknika mba anafanganana ny asa efa miroso kelikely amin'ny famerenana ny famatsiana ny tolotra ny orinasa amin'izao fotoana izao. Manoloan'izany rehetra izany dia maka ireo mponina niarambony izahay, makasitraka ihany koa ireo ezaka ataon'ny tompon'andraikitra sy ny mpisehatra rehetra miasa eny an-toerana amin'ny anaran'ny vondrona aksianina dia nanolotra fanampiana vonjitaitra toy ny vary sy tafo izahay. Efa natolotra teny anivon'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny BNGRC ny fitsinjarana izany. Manomboka ihany koa amintsika amin'ny teny izao ny famerenana amin'ny laoniny ny tambajotra fibre optique. Efa tafaverina ohatra ny tambajotra ho an'ireo banky sy ireo secteur stratégique fa anomboka ihany koa ny famerenana ny isan-tokantrano. Ny feptaona amerenana izany dia tsy maintsy ho lazaina aminareo mpanjifa eny ihany amin'ny alalan'ny tambajotra serasera na ihany koa amin'ny haino aman-jery. Eto am-pamaranana dia misaotra an'ireo mpanjifa IAS rehetra amin'ny fahatokisany. Misaotra ihany koa ny mpiara-miasa rehetra izay manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny tambajotra IAS ato amin'ny tanànan'ny Tomasina sy manerana ireo toerana izay nandalovany cyclone Gezani. Fa mampatsiahy ny faharefon'ny faritra misy atsika ny tranga Automasina manoloana ny fiovantoetrandro hoy ny solitenan'ny voamerany ranomasimbe indiana ilaina hatrany araka izany ny manamafy ny rafitra fampitandremana mialoha indrindra itaoriny ny fandalovan'ny rivo-doza roa mahery vaika izay niteraka fahasimbana maro hoy ny ministry ny fitaterana. Fanatiatsina. Mandinika sy manara-maso ny anio mba iarovana ny rampitso ny taridalina raina amin'izao fotoana izao. Ny ministry ny fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro. Nanamafy ity farany fa ny fampitandremana mialoha no asa fanimpom-bahoaka teny ilaina, iarovana ny aina sy ny fananana. Mampatsiahy antsika hatrany ny faharefon'ny faritra misy atsika ny tranga Automasina manoloana ny fiovan'ny toetrandro, ho ny solotenany voameran'ny ranomasimbe indianina. Ny tetikasa hydromètre COI tanterahan'ny foibe famantarana ny toetry ny andro raha miasa amin'ny voameran'ny ranomasimbe indianina dia mikendrinana avao ny tambajotra mpanaraha-maso ny toetrandro sy ny rano, anatsara ny kalitao sy ny fahazona angona ndraiky tsara-potoana, anamafy ny vinavina ny toetrandro sy ny fampitandremana mialoha ary ametraka foibe fiasana na centre opérationnel mihodina 420 amin'ny 420 ora. Tanjony ny anatsara ny fiomanana manoloana ny lozo ary ampiena ny fahaverezanaina sy ny fahasimbana raha ny fanazavahana. Nitotosaina androany ny fivoriana voalohany ho an'ny komite nasionaly mpandrindra ny tetikasa hydromètre COI. Fa anisan'ireo sehatra marefo noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny fambolena sy ny famokarana eto Madagasikara.
taratrio faharefona io ny fahasomban'ireo fambolena sy ny tsy fahafana mamokatra amin'ny faritra Atsinanana taorian'ny fandalovan'ny Revidoza Gezany goavana fahasombana amin'izao izay mety hitarika olana ara-tsakafo ho an'ireo mponina tsy azo ialana araka izany ny fanovana ny rafitra famokarana eto Madagasikara izay mila arindra miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena maro lafy azona vokatra izay mivaingana manomboka amin'ny famokarana hatramin'ny fitadiavana tsena ho an'ireo vokatra ireo raha ny fanazavana hoentiny mamitina Andriamlola sy Omekarana Efijaona. Voasikajy anatin'ireo lara-pahamiana iraisam-pirenena ny fanovana ny rafitra famokarana iadina amin'ny fiovan'ny toetrandro ary adina amin'ny tsy fitoviana amin'ny lafin'ny famokarana raha ny fanazavana. Ilaina araka izany ny fitondrana fanatsarana fa indrindra ny fanarana ireo endrika fivoarana samihafa isy ny vaharetandreo seha-pamokarana maro lafy ho an'ny ity sehatra ity manoloana ny fiovan'ny toetry ny andro. Raha ny zava-misy mantsy efa miatraika amin'ny vantana amin'ny lafin'ny famokarana ny fiovan'ny toetry ny andro, porofonjany zava-misy amin'ny faritra Atsinanana taorian'ny fandalovan'ny Revidoza Gezany. Simba avokoa ny famokarana rehetra izay ahina hitarika amin'ny tsy fampina ara-tsakafo be ho an'ireo mponina. Efa misy ny drafitra hiatrana izany, ilaina kosa nefa ny fandrindrana ny fomba fiasa amin'ireo mpisehatra rehetra. Fandrindrana amin'ny ankapobeny miaraka amin'ireto mpiara-miombonantoka reto manampy antsika ny fanjaina izany hoe manana planina rindra zany tsika izao fantatsika inona dia atao dia zareo manampy antsika ao anatin'ny fanampianan'izay izany hoe hatrany amin'ny production any amin'ny famokarana ka hatrany amin'ny marché mihitsy izany io zany le ataontsika hoe ao anatin'le hoe chaîne de valeur ao anatin'izay izy io moa dia efa anisan'ny politikan'ny ministère ao anatin'le PGE ka anisan'ny fanatanterahana zay zany izao tetikasa izao. Maro ireo tetikasa eo amin'ny sehatra ny fampiroboroboana ny fambolena sy famokarana eto Madagasikara toana vondro Europeanina, ny vondro firenena mikambana, ny fandarana asa firenena mikambana amin'ny sahana ny asa tahaka ny any amin'ny faritra Nosy, ankoatra ny fanatsarana ny sehatra ny famokarana manosika ny fampananana asa ireo tetikasa ireo. Nisy ny atrikasan'izy ireny manokana ireo tetikasa ireo no tanterahana androany teto Antananarivo. Mbola olana eto Antananarivo renivohitra ny fanaparitahana ny fako sy ny tsy fanajana lalàna fen'ny fanadiovana Antanandehibe raha ny tatitra ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana. Miteraka fiakaran'ny rano fatsitsinan'ny lakan-drano fa indrindra ny fiparihan'ny aretina azo avy amin'ny loto izany sy antoana ankoatra ny fiparitahan'ny valana aretina dia azo avy amin'ny loto faritra maro no miaina ao anatin'ny tondra-drano hamerana indray toetsy anaty fahadiovana eto Antananarivo renivohitra izay natomboka androany ny fifananana fokotany madio manana roa volana ireo fokotany miisa 2.0 eto Antananarivo renivohitra itondrana fanovana amin'ny sehatry ny fanadiovana sy fidiovana raha ny fanazavana izay nangoniny mamitina Andriamlola sy Omekarana Efijaona. Efa fiatraikan'ny fiparitahan'ny fako sy ny loto eto Antananarivo renivohitra ny fiakaran-drano amin'ny faritra maro rehefa vanim-potoana ny fahavaratra. Miaina anaty rano maloto miampy loto sy fako ny mponina noho ny tsy fisian'ny lalan-drano ateraky ny fako izay ataondreo mponina ihany. Tsy maintsy avena ny asa ny tanàna Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana atomboka amin'ny fampandraisana andraikitra ny fotony izany amin'ny alalan'ny hetsika fifaninana fokotany madio. Tsy maintsy mandray anjara amin'izany avokoa ireo fokotany miisa 2.0 eto Antananarivo renivohitra manana roa volana izy ireo hanatsarana, hanadiovana sy handaminana ny eny amin'ny fokotany. Lara-pahamehana faharoa ny resaka famatsiana rano fisotro madio eo ihany koa tsy misaraka amin'izay ny fanadiovana sy fidiovana. Noho izany nentina tany amin'ny filakevitry ny gouvernemanta sy filakevitry ny ministra ny tanjona mba hitaizana antsika mpiarabelona amin'ny fiverenan'ny fahadiovan'ny tanàna mba ho tanàna mahate-honina ary mitondra fahasalamana ho an'ny mpiarabelona zany. Tamin'ny 12 Desambra 2024 dia nikena teo amin'ny filakevitry ny ministra ny fifaninanana fokotany madio. Fifaninanana fokotany madio isika tsy fifaninanana fotsiny ihany fa araka ny tenenina teo dia hoe famerenana fitazana antsika mpiarabelona mba amerina tanàna madio ikojakoja ny fiarahamonina mba ihonina amin'ny toerana madio iantsika rehetra. Isy ny fitsiriana ho atao eny anivon'ireo fokotany ahafahana mamatra ny sahazo sy ny akarana midinga ny fifaninanana raha ny fanazavana hatrany. Misy ny fampiofanana ireo vehivavy mpandraraha anabaka na
mpanao vente en ligne mba ho matianina kokoa akoatra n'izay dia nomena lanja ao anatin'ny fiofanana ny fanajaran'izy ireo ny RSE na ny responsabilité sociétale d'entreprise izay manandanja amin'ny tontolo ny fandrarana amin'ity varotra anapaka ity. Romi Armanana sy fetra ndray mananjara. Maro vehivavy no miditra amin'ny fandrarana anabaka na ny fanaovana vente en ligne amin'izao. Ano izy ireo tsy manana fotoana firy no ny fikarakarana tokantrano nefa tokony apidi-bola no antony izany. Ilaina ny fidirana amin'ny ara-dalàna na dia fivarotana anabaka aza no atao ho ireo matianina misehatra amin'izany. Tombony ny fahafahana mivelatra amin'ny sehatritretsa-pirenena sy manampy ihany koa ny fampandrosoana ny firenena amin'ny fandoavan-kitra. Marina fa tsy manafoana velively ny fandoavan-ketra ny vente en ligne satria entanina izy ireo zany ao anatin'izay formaliser ny activité-ny ihany koa fa ny tena tombontsoa manokana zany dia ny fivelaran'izy ireo ara-barotra amin'izao tontolo izao mihitsy satria miala zany ilay karazana fepetra hoe atreto ihany no ahafahana mivarotra. Ilaina ihany koa ny fahaizana mitondra ny orinasa manoloana ireo mpiara-miasa sy ny fampandehanana ny fandrarana ka natao laharam-pahamehana. Ny fampiofanana ireo vehivavy ny atao hoe RSE na responsabilité sociale de l'entreprise. Fampiofanana ihany koa ampahafantarina an'izy ireo mahazava-dehibe ny fanajanana izany hoe RSE na responsabilité sociale des entreprises dia ny fanajanany maha-olona ao amin'ny fandrarahana ara-barotra zany hoe ny fanajanany droit des travailleurs, ny fanajanany droit environnemental, ny tontolo iainana sy ny travail décence sy ny sisa. Satria mazany isika fa dia mihevitra fa rehefa mpandraharaha dia tsy maintsy manao fitondran-tena masitsika tsy manaja ny hafa fa azo atao tsara sady mitady vola no manaja ny zo maha-olona. Nary telo andro moa ny fampiofanana natao tamin'ireo vehivavy mpandraharaha malagasy. Efitrano fianarana miisa valo fotsiny no ianaran'ireo mpianatra manodidina ny valonjato amin'ny CEG Andranomena anatin'ny boriboritany fahenina. Anisan'ny nangatahan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny anitarana ity sekoly ity. Hoy ny solombavambahoaka ny boriboritany fahenina tafiditra anatin'ny siady 2024 ny fanitarana io sekoly io. Hoy Tantely Andriamandimbiso solombavambahoaka ny boriboritany fahenina. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanatsarana ny hopitaly Ambodro ny fanamboarana ny lalana izay efa nahafaty olona noho ny faharatsiny. Gracia Andresi Toerna Ivrasata. Mpianatra amin'ny fokontany folo mahery no mianatra eto amin'ny CEG Andranomena izay efa miisa manodidina ny valonjato izy ireo. Vitsy dia vitsy nefa ny efitrano ianaran'izy ireo izay miisa valo fotsiny. Namitaraina ireo ray aman-dren'ny mpianatra tamin'ny solombavambahoaka ny boriboritany fahenina ny tsy fahampiany io efitrano fianarana io. Isaraka izany fanitarana ity efitrano fianarana ity eto amin'ny CEG Andranomena. Natomboka efa roa herinandro koa zay ny asa ofitaina ao anatin'ny ray volana sy tapany eo koa ny fanitarana n'izany CEG Andranomena izany. Fatelo manarakaraka an'izay dia nisy ihany koa ny famaranana ny fanatsarana ny CEG Anosoa izay ofitaina ao anatin'ny roa volana ihany koa ny fanatsarana rehetra famaranana an'izay zany hoe miditra amin'ny 3e phase zao isika. Nisy ihany koa ny fanatsarana ny hôpital CHRD Ambohidro anomezana fahafampo ireo marary. Izay efa etaeta amponina efatry ny ela moa zany izy io ny amin'ny anatsarana an'izany hôpitaly zany nisy ny fanamboarana ny resaka herinaratra ny jiro misy ihany koa ny fandokoana sy fanatsarana ny efitrano rehetra ao anatin'izany hôpitaly zany. Ankehitriny etontsika eto amin'ity lalana tsara ray ity izay lalana efa tena mampatahotra ary namoizana aina olona vitsivitsy mihitsy moa zany ity lalana ity dia nesahana ihany koa ny nanamboarana izany tanteraka araka ny hitantsika moa zany tena tevana ny eto dia ny fanaraka tamin'ny entreprise zany ny tena koa anamboatra sy anamafy an'izany lalana zany dia hitantsika amin'izao moa zany fa tena eo ampanamboarana tanteraka an'izany. Natokana ho an'ny fahasalamana sy fanabeazana ny siady 524 hoy ny solombavambahoaka ny boriboritany fahenina. Amin'izao dia efa eo am-pikarakarana ny siady 524 ijerena ny lahara-pahamehany vahoaka hoy hatrany ity farany.
nandrerisika naraka ny vaovao tapatapany namerina fangatahana amin'ny tompona andraikitra misahana manokana ny vola fisotrondronono ireto soliterany miaramila misotro ronono miantso manokana ny filohan'ny fanavaozana izy reto mba hijirakaiky azy ireo mamerina ny fangatahana teo taloha zahay miaramila avy ateo Tiliara solitena ny miaramila manerany nosy mitodika aminao zahay Andriamatoa Filoha sahirana dia sahirana zahay mikasika ny pekily raha atao hoe ny fanavaozana nanomboka ny 1980 ka hatramin'ny 2002 ireo ny olona tsy nahazo ny pekily sy ny alignement na ny fanovana indisy vaovao koa mametraka aminao zahay Andriamatoa Filoha mba hanaraka an'ireo mba hijery an'ireo fangatahana ireo mijaly zahay na ny vaovao avy aminareo tsy henonay hoe zao ny hanovanay any fangatahanareo tsy misy ny vali ny fangatahanay hatramizay ka hatramizao mikasika ny alignement na ny indisy mangataka anao zay Andriamatoa Filoha mba hijerinareo amikaiky dia amikaiky nanomboka androany ny etsika tahana maro amin'ny fanadiovan'ireo lakan-drano automasina malon'ireo fakobe misavovona sy ny ranombola miangony tsy voatery miandry mpitondra fa ny olon-tsotra na ny fikambanana mpanao asa sosialy dia afaka manantanteraka izany miantso ireo mpandraray fanometanana ihany koa ny fikambanana mba ahafahana malarinaingana ny tomasina mpanjara rehetra eto Madagasikara midina tia Tamatavy na mandefa zavatra tia Tamatavy mino sy matoky fa vetivetika dia ilamina ny fiarahamonina eto Tamatavy tsika rehetra samy tompona anjaikitra niza mpanjara manana tombotsoa amin'ity Madagasikara tia midina ty hanampy ny mpiarabelona toy izao ataon'ny Kofalidaya zao mizara vary mizara siramamy manadio tanàna mizara tolona manadio kanaly ty raha votsy voadio dia tobaka ny rano any amin'ny fokotany any ka mety hiteraka aretina zany ka tsy mety zay tompoko zao sity faharoa sy fahatelo folo ny sity diovina eto amin'izao fotoana anisan'ny zava-dehibe anatratraran'ny Madagasikara ny fahavitatena ra-tsakafo ny fanaparitahana ny vokatra azo amin'ny alalan'ny fikarohana ara-pamokarana indrindra ho an'ireo mpisehatra anatin'ny fambolena sy fiompiana tanjona ny anangona tsoakevitra anatsarana sy anavaozana ny sehatra ny famokarana amin'ny alalan'ny torohay sy ny fanavaozana arahay tao voarindra araka ny vino napetraka amin'ny fitondram-panjakana nambarana Andriamatoa Minisitry ny fambolena sy fiompiana Rasataromanina José Nirina fa andro lehibe amin'ny fanavaozana ara-pamokarana ny firaisan-kina sy ny fiarahamientana mba hahatonga amin'ny fanapariahana ho azo tsapahitanana mitondra vahaolana maharitra ho an'ny sehatra izay iveloman'ny 900 malagasy tanjon'ny fanjakana amin'izao dia ny ampiakarana ny vola miditra any amin'ny tantsaha sy ilay fahavitatena ara-tsakafo ny fanaparitahana ny bonne pratique sy ny vokatra azo avy amin'ny fikarohana hanatsarana ny vokatra miakatra dia anisan'izay satria mampiakatra ny vokatra azo avitana ilay fahavitatena ara-tsakafo no mampiakatra ny vola miditra amin'ny tantsaha koa rehefa miakatra ny vokatra donc mifandray sy mifandrindra tsara zay ny mahatontsika ny ametrahana an'izao chemin de la vulgarisation zao zany anamafisana an'izay mba tonga antsika amin'ilay fahavitatena ara-tsakafo nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro ny fanapariahana ara-pamokarana ho an'i Madagasikara dia natolotra ny paikady nasionaly ny fanapariahana sy ny toro ay ara-pamokarana izay aparitaka manerana ny faritra 320. Ranao jeritodika ny asa vita nandritra ny taona 2024 no ben'ny tanàna ny Fort Dauphin feno heritaona akatroka ny tantàna ny tanàna nambara fa 500 tetika asa nampanantenainy no efa vita nandritra ny heritaona ary vinavinaina ho tanteraka amin'ity taona ity ireo tetika asa efatra ampanantenainy ny vahoaka nandritra ny fampielezan-kevitra metrahana ny mangarahara transparence amin'ny tantanana ary ny faharoa dia ny fandraisana ny referikasa miainga avy eny amin'ireny vahoaka zany hoe isam-pokotany miezana zany mba maka an'ireny tetikasa isam-pokotany ary ny fahatelo dia ny fametrahana ny tanàna madio izay slogan tanàna madio ary tanàna mateotia mateonina dia ary ny
efatra farany dia ny fametrahana ny tragnambo na ireo programa nasa sosialy zany hoe misy fotodrafitrasa mipetraka eny anivon'ny fiarahamonina. Manoloana ny fahavozana goavana mahazo ny faharatsanana nosy dia ny farimbona ny manam-pahefana rehetra ny atoerana nanentana ny vahoaka manerana ny distrika telo amin'ny faritra nosy mba hitondrana tolotanana ho an'ny vahoakan-Toamasina sy ny manodidina izay niarany ny faharavana tanteraka. Vola mitetina 10,000 sy 3 hetsy sy 1 tapitrisa ariary ankoatra ireo fanampiana maro no voangona tamin'izany. Nizana ifotony tao amin'ny Université Mbarika Dimy Toamasina ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa Professeur Ravony Manantsoa Daoial Mandavita aoriany ny fahasombana nateraky ny rivodoza Gezani. Fitsidiana natao andrindrana aingana ny asa fanarenana sy jerena mivantana ny zavanisy teny antoerana. Araka ny vaovao azo isan'ireo tena mafy ny campus Mbarika Dimy. Simba ny akamaroan'ny fotodrafitrasa anisan'izany ny birao-piasana, ny efitrano fianarana ary ny trano fonenana mpianatra. Avokatr'izany dia napetraka ho lara-pamiana ny fanamboarana maika ny cité universitaire, fanarenana ireo efitrano fianarana, ny fananganana fotodrafitrasa vaovao izay mateza sy maharitra kokoa manoloana ny loza voajanahary. Tanjon'ny ministera ny antoka fa hitoera-dalàna ny taom-pianarana sady ho voaharo ny ain'ny mpianatra sy ny mpampianatra. Nisy ihany koa ny fivoriana ny arahan'ny tompon'andraikitra ny tarihan'ny filohan'ny université zanak'olona Nadiny ka ny arahan'ny dinika rehefa hipetra maika sy maharitra ho apetraka. Voakasika ity vona ity avokoa ny mpianatra, ny mpianatra ary ny mpiasa rehetra ny ivon'ny université. Nandritra izany dia nitondra teny fampahirezana na ministra sady nisaotra manokana ireo mpiara-miambin'antoka sy ireo rehetra na ny firaisan-kina sy nanoana ny ezaka fanarenana. Fanamby lehibe no atrehana 5 tanjona ny anarenana aingana ny amafisana ny fotodrafitrasa ho antoky ny ho avy ny fampianarana ambony ao Toamasina. Fa mbola maro ny orinasa tsy manome fiahina ara-pahasalamana ny mpiasa ao aminy amin'izao. Anisan'ny mahatonga izany tsy fahazoana ireo mpiasa ny karama farany ambany faritany fanjakana. Eo ihany koa ny tsy fahaloavan'ny orinasa ny latsakimpoka izay tokony alohany amin'ny orinasa mia ara-pahasalamana sy amin'ny CNAPS. Takin'ny lalàna mifeny asa eto Madagasikara nefa ny fanomezana fiahina ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa. Antra Larso, Omega Radevton. Tafiditra anatin'ny zo fototra tokony azo ny mpiasa amin'ny orinasa ny fiahina ara-pahasalamana. Mbola maro nefa ny orinasa tsy manome izo io ny mpiasa ao aminy raha ny eto Madagasikara. Anisan'ireo antony tsy sitrahany ny mpiasa sasany fiahina ara-pahasalamana eo anivon'ny orinasa iasany. Ny tsy fahazoan'izy ireo ny karama farany ambany voafaritry ny fanjakana. Fomba ahafahan'ny mpiasa sy ny fianakaviany mahazo fitsaboana ara-potoana sy araka ny tokony ho izy nefa ny fisitrahana fiahina ara-pahasalamana. Ankoatr'izay, ahafahana misoroka loza samihafa sy aretina eo amin'ny mpiasa sady ahafahany manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy ihany koa izany. Ny tombony ho an'ny mpiasa dia ny ho an'ny resaka traitement ho an'ny olona manana anina ohatra, manana aretina taiza. Dia ireny izany voara-maso izy dia mahazo ny fanafody ara-dalàna dia voara-maso atsakany sy andavana. Raha ny tokony izy aloha feran'ny lalàna tsy maintsy ampidirana ny mpiasa ao anatin'ny USMU io. Fa angamba ataontsika misy ihany aloha ny orinasa tsy miditra amin'izay fa any amina resaka assurance no ampidirana ny mpiasany. Manoloana ireo tranga ireo, manamafy ny fanentanana ny orinasa hanome fiahina ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa ao aminy, ny sehatra mandray an-tanana ny fahasalaman'ny mpiasa. Fa nisan'ireo fanovana hoentina amin'izao fitantanana vaovao izao indray ny fisokafan'ny fandrafetana ny staff na ny mpiara-miasa amin'ny alalan'ny solotena avy amin'ireo mpandray anjara rehetra. Eo anivon'ny AZF ranambaran'ny filohan'ny fanovana ao anatin'izao fitantanana vaovao izao ihany koa ny fanamafisana ny fananana ny lisansa ho an'ireo mpandray anjara amin'ny fifaninanana isa-paritra sy ny fifaninanana eto amin'ny firenena. Miroso ny fanantanterana ireo etsika eo anivon'ny AZF taorian'ny nalany indray anandreana Arson Botsira Jean Aimé na John Lovo filohany tirafitra mitantana ny fifaninanana ara-panatanjahantena mpiasa mpanjakana ity. Anisan'ireo fanovana amin'izao fitantanana vaovao izao indray ny fametrahana ny staff izay rafetin'ireo solotenan'ireo mpandray anjara rehetra. Fanovanao anatin'izao fitantanana vaovao izao ihany koa ny fanamafisana ny fananana ny lisansa ho an'ireo mpandray anjara amin'ny fifaninanana regionaly sy ny fifaninanana nasionaly.
mitony ady amin'ny mercenaire zany ny fanovana zao dia ny resaka licence ho avadika be meteny zany licence dia eo koa ny fidirany fandraisana anjaran'ny mpandray anjara zany anatin'ny discipline tsirairay ho fanatsarana anazy dia araka ny tanjona napetraka koa moa le resaka fampiraisana ny mpiasam-panjakana anatin'izy ary ambiansa fonctionnaire tohizana ho an'ny Analamanga manokana dia manomboka le 7 mars ny compétition nisanisany mianalefa aloha zany izay antsona ny mpandray anjara rehetrrehetra anaty ministera amin'ny tonga ivory sy ametraka ny discipline izay andraisandreo andrara. Tsy miova fa Manakary sy Vohipeny no andray ny fifaninanam-pirenen'ny AZF amin'ity taona 2024 ity. Izy ireo fidinana ifoto no tanterahana ny antoerana tsara ny fanomanana. Niatrika ny fivoriana voalohany tao aorian'ny nalany an'i John Lovo filohan'ny AZF indray ity rafitra ity androany. Fa manana ny traikefan'ny tao anatin'ny 10 taona ny Omnis afana manao ny asa maika na travaux d'urgence toy ny fanaovana forage ao andreo ny arambona mila izany ho ny tale général ny Omnis androany raha nanolotra fanampina tao amin'ny BNGRC ho an'ireo traboina any Thomas nanolotra fanampina ny mpianatra tamin'ny alalan'ny fitaovam-pianarana fitaovana fanamboarana trano vola fitafina ary taona ilaina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ny Omnis ho an'ireo traboina teny amin'ny BNGRC izay notaren'ny tale général Manana ny plan de responsabilité sociétale des entreprises ny Omnis ka rehefa misy ny tranga amin'izay toa izao dia izay no ahetsika. Manana ny traikefany tao anatin'ny 10 taona ihany koa ny Omnis ahafahana manao ny asa maika na ny travaux d'urgence toy ny fanaovana forage ho andreo ny arambona mila izany any antoerana hoy ny tale général ny Omnis. Ao anatin'izany plan zany dia satria misy zavatra tsy maintsy ilana vahaolana ainga dia amin'ny resaka urgence zany mialatsiny amin'ny ataontsika hoe voambolana teknika dia iny vity zay ny Omnis koa dia manana ny fahaiza-manao maro samihafa amin'ireo technicien maro samihafa zay efa voky traikefa araka ny teniko foana hoe raha olombelona zany 10 taona zany dia efa ao anatin'ny fahamatorana dafero ireo traikefa ireo dia azo hoentsika aorinan'ny ataontsika hoe zay travaux d'urgence ataontsika rehetrarehetra dia mieritreritra sady isika mety afaka manao forage misy ihany koa ny fandiovana sy akatoerana anankiray zany ny Omnis ao amin'ireny faritra ireny dia anaovana an'izay asa ataontsika hoe andraikitra ataona orinasa zay ho an'ny mpiarabelona. Namarany tale général ny Omnis Andriantaolo Honoré fa matsiaro tena marary ihany koa ny tenany amin'izao loza mandalo eto amin'ny firenena izao mitondra ireo rehetra voangon'ny mpiara-miasa ireo fikambana-behivavy sy ny vadin'ny mpiasa eo anivon'ny Omnis arak'izany ireo mpiasa eto anivon'ny Omnis ary nanatitra izany teny anivon'ny BNGRC Antoine Maraina. Tonga eto ny eo anivon'ny solotena mpiasa eo amin'ny Omnis ny amin'ny fikambanan'ny vehivavy na ny vadin'ny mpiasa na ny vehivavy mpiasa izay mivondrona ao anatin'ny afo ary indrindraindrindra ny eo anivon'ny ny Omnis zay efa niaraka ny entana teo niaraka tamin'ny ministera dia mbola manohy an'izany fiaramientana teo anivon'ny ministera ny arena kibon-tany izany dia tonga etondray zany araka an'izao fotoana sy ora hita. Sarantsika anaraka ny voambolana. Ny voambolana hoe mifakoahitra indray no andeha ho fatarina ny heviny amin'ity androany ity. Ny fitambaran'ny teny hoe mifakoahitra dia mitovy hevitra amin'ny hoe miava na koa manala aidratsy sy potipotin-javatra tsy ilaina. Amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe désherbage na koa désherber. Voambolana izay azo ampiasaina ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Efa ao anatin'ny asan'ny mpamboly vary ny mifakoahitra manavaka ny vary sy ny tsiparifary na koa hoe mandany fotoana ny mifakoahitra ka ifandroboana ny mpianakavy eny an-tsaha mampivohitra ny fifanampiana ny manao izany
hitantsika ihany koa voambolany ohatra atao anatin'ity fihezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy tena fahafinaretana ao amin'ny maso no mahita zaridaina voakarakara koa azona izany dia tsy maintsy atao atondrarano mifako ahitra rehefa fatantsika ary izay dikan'ity voambolana hoe mifako ahitra ity dia azontsika malagasy fampiasaina amin'ny andavanandro indrindra eo amin'ny sehatry ny fambolena ny mizatra mampiasa izany araka ny tokony hampiasana azy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy TV+ Madagascar. Manasantsika indray ny araka ny ao ara hoe Antananarivo madio, maintso, milamina. Sini. SMIA Innovation, c'est un écosystème d'apprentissage. Embrace change. Sini. Orange, Ewanilanao. Manolotra ho anao. Moteur. Action. Fonerabe, anavaroa, anavaroa. Fonerabe, anavaroa. Geralina dansé. On a pas dit. Kala sa pesa en commune. Ah, pesa en commune va sanarniaro sare. Demande acoustique. Aba mvel vary ao tokotany ra fotsy ao. De ana vary zaiko. Ais, ana vary ato. Sanarniaro sara tare be zao. De ana vary. No vet sava. Sava one. Arabienge io e. Ara lampane tongotra ngety e. Rapiko lalan'olona io. No lalan'olona hono. Fa lalan'olona ra zeralina dansé. Ai faiza nisina vary ato amty fampafano. Tena vary zako. Ai zany lalampandeha tongotra zany rehefa efa mandeha. Indena ka mavatino lalampandeha tongotra. Tomobile afaka mandeha any. Tsisona dala renao. Tsy azo anazana vary angatiny arabe anaty lalàna mihitsy zany e. Tezan'olona nanavary. Any tokotaninao any amin'ny varinao. Tokotany efa tery sady mando any aty vetivety dia maina. Ka ty lalampandeha tongotra dia misy olona zao tonga avany zao dia manao ohatra zao dia ahoana. Dia voafoaka ny camion avany dia ahoana zara lasa matao. Endena keto izy sady miabiabiny eto ako amin'ny dia apiko lalan'olona eo. Fananako zao. Fa afanazan'olona vary ny arabe. Ganao vandroako tsy nahita an'izany. Tapy anao. Tena za mihitsy ny andeha ho any amin'ny fokotany na ho any amin'ny commune dia teneniko ianao tratrako manavary eo. Tany any mampisy an'ilay accident ety amin'ny arabe zany bahananareo lalampandeha tongotra anazana vary dia ny tôbila sahirana dia mpandeha tongotra sahirana ohatrany tsy saina dia zay nanavary zany any tokotany rangaty hany vary fa ohatrany olona dalina aza makany amin'ny fokotany zany e tsy anatsony ako e voararany lalàna ny fanahazana vary eny amin'ny arabe avoasaza ianao ny fanaovana izany ary mety ampidi-dozany hafa Coupé. Dans la boîte. dia iny ao ara hoe iny koa no amaranako vaovao amin'ny ity herinandro ity mamy fotoanantsika anatin'ny tondresaka amin'ny alahady ho avy izao sy belarandre mazava mbola araka hitondra atsika ho any Chine any veloma tompoko. Chine anatin'ity songadina ity nanome endrika miavaka sy manaitra ny lanonana lehibe manamarika ny famaranana ny taona sy fidirana amin'ny taom-baovao sinoa tamin'ity taona 2024 ity ny fahitalavitra sinoa CGTN tamin'ny alalan'ny China Media Group isan-taona anamariana ny farantaona sy fidirana amin'ny taom-baovao sinoa dia mitondra seho an-tsehatra miavaka mampiseho ny fandrosoana sy ny tanjany na ara-toekarena na kolotsaina sosialy ary aratafika i Chine. Tanto taona vaovao taona ny soavaly nanomboka ny alatsinainy 20 janoary teo dia tamin'ny alalan'ny seho nampiasana ireo robot humanoïde na robot efa manakaiky ny olombelona manaraka ny teknôlôjia farany sady afoleta no novokariny orinasa sinoa misehatra amin'ny intelligence artificielle Unitree Robotics nanamariana izany nanaitra tokoa ny seho an-tsehatra izay miavaka nantsona hoe ubot tanterahany robot ny fietsika aiady sinoa kung fu izay afaka mihetsika tahaka ny olombelona mihitsy sombotsombo ny seho izay mampitolagaga nalaina atao amin'ny fahitalavitra sinoa CGTN français no andehary ho arahantsika avy hatrany. Et préparez-vous pour un...
fisiko hatrany fa tsy sarymihetsika akory narahantsika iny fa tena zava-misy marina ary nampitolagaga izao tontolo izao tokoa ny zava-pitany Chine. Dia izany koa namarana koa ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka antsika rehetra manaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana ho antsika ao anatin'ny fandarana don-dresaka iresahana ireo vaovao mafana tamin'ity herinandro ity. Veloma tompoko.